Ahoana Marina. Tany Tan-Dalana tokoa ve I Madagasikara. Hatrany amin'ny taona 1700 izay nazahoana ny fahaleovantena no efa nahenona izany atao hoe Tan-Dalana I Madagasikara. Ho an'ny firenena iray dia ny mpitondra no tokony ho modely voalohany amin'ny fanaran-dalàna. Niarantsika nahita tsara angamba ireo fandikan-dalàna maro nitranga teto amin'ny firenena, indrindra fa tao anatin'izao fitondrana izao. Indraindray aza dia ny filoham-pirenena mihitsy no minemandika izany. Hatrany amin'ny lalam-pandrenana izany, izay lalàna fototra voalohany eto amin'ny firenentsika, ka hatramin'ireo lalàna izay apetraka eto amin'ny firenena. Pirofo mitohoka mitendany ny fandikan-dalàna izay nininana tao nandritra ireny amehana ireny, toy ny tsy famorina olona mihoatra ny 50. Ny tazana hatreto dia Tan-Dalana tokoa I Madagasikara, saingy lalàna ho an'ny vahoaka madinika sy ny mpanohitra ny fitondrana ihany no misy. Izany hoe ny mpitondra sy ny ekipany dia ambony lalàna, ary samy mihitsy aza mitsipaka na mitsabaka amin'ny asan'ny fahefanam-pitsara. Ity no zavatra nitranga ny herinandro teo. Manompo ny tanindrazana fa sy mitady tombotsoa manokana. Averiko tsara, manompo ny tanindrazana fa sy mitady ny tombotsoa manokana. Zava-dehibe izany fanapahan-kevitry ny mpitandro filaminana izany. Tsikatra tokoa mantsy fa saika lasa fitaovana politika, ho fiarovan-tseza na hitadiavany mpanao politika tombotsoa manokana ny olombitsy ny mpitandro ny filaminana eto amintsika. Iarahantsika mahita tsara angamba fa mailaka ery ny mpitondra fanjakana mandefa ireo mpitandro filaminana ho herim-pamoretany raha misy ny hetsika ataon'ny vahoaka madinika, eny fa hatramin'ny mpianatra eto amintsika aza. Inona arak'izany fa ho tandroka aro ny vozona tokoa ny mpitandro filaminana eto amintsika, fa tsy ho fitaovana politika intsony. Tsy tonga ho azy mantsy ny fitokonana etsero ireny, fa matoa misy izany dia maharary azy no itokonany, ary tsapany vahoaka fa zony ny maneho hevitra no mahatonga izany faneho-kevitra izany. Hoy mantsy ny KMF hoe sy ny tranga hafa izay misy amin'izao fotoana izao dia mahita ny fiarahamonim-pirenena fa voahitsakitsaka ny zo fototra ho an'ny olom-pirenena maneho hevitra, manome alalana ny olom-pirenena aneho hevitra malalaka ao anatin'ny fanajana ny lalàna, ao anatin'ny fanajana lalàna misy anefa ny lalam-panorenana malagasy ny repoblika fahaefatra. Ito zany ao amin'ny 10 sy ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ao amin'ny 10 nefa dia naseho ny mifanohitra amin'izany. Noho io dia mitaky izahay fiarahamonim-pirenena voalohany ny ampiatona ny fanararotana sy ny fanapara-pahefana isanambaratongana, indrindra eo amin'ny sehatra ny fampiarana ny lalàna. Faharoa, ny anajanonana ny antso-jay atao amin'ny olom-pirenena izay maneho ny heviny ao anatin'ny fanajana ny lalàna misy. Fahatelo, ny hampitsaharany ny fanakatonana ireo sehatra ahafahan'ny olom-pirenena maneho hevitra ankalalàna ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna velona. Ny laza moa ny teo anivon'ny tafika fa tsy hisangy amin'ireo izay manelo vaovao tsy marina. Ny fiandohany ity herinandro ity dia ity no teny natao ny fandaharana tambatra, izay fandaharana manohitra ny miara-manonja. Sary izay nindraminy tao amin'ny tranokala ny tahirin-tsary malagasy izy ity. Ohatra raha vaovao farany voaraiko zao amin'izao ora izao dia misy fitaovam-piadiana tratro ankify any ambanja hoe fitaovam-piadiana an'izy ireo. Araka ny fanadihadiana natao ihany koa satria ny tena mpanao gazety dia manao ny recoupement dia fantatra fa ny avy amin'ny mpanohitra no nanafatra an'ireo napiditra an'ireo antsokosoko tany ankify. Fantatra ihany koa tamin'ny alahady teo fa misy pikaramanady zany efa professionnel ireo
nafarany mpanohitra manokana mihitsy zany zay efa tonga ny Mosbe noentiny fiaramanidiny Ethiopian Airlines. Ny arany rehetra na eno tsara angamba ny voalaza teo. Tsy vitan'io fa dia niasa mafy ireo kontifako sy ny roy izay manohana ny fitondrana tao amin'ny tambajotra serasera Facebook. Nanaparitaka fa misy fitaovam-piadiana tratra tao ankify izay nafarany ny mpanohitra. Ary nolazaina ihany koa fa tsy miova amin'ny fomba fanaony mihitsy aza ny filomba arakaravalomanana. Nahazo lohateny lehibe na ilay antsoina hoe la une io tamin'ny gazety iray izay manohana ny fitondrana. Fa nisorapotaka tsotra izao ary fanelezana vaovao tsy marina akory. Ity mantsy no teny nataony teo anivon'ny mpitany filaminana izay mitsipaka io vaovao na ely io. Tsy nisy hatreto aloha ny mpananobohitra nieritreretina ho tonga na ny fitaovam-piadiana nampidirina tao entina andemena ny saim-bahoaka fotsiny zany ary eto zahay dia miantso ny vahoaka ray manontolo tony. Izy zany no tena manafina sy tsy milazany marina amin'ny vahoaka. Raha marina ny voalazany teo anivon'ny tafika dia andrasana ny fandraisana andraikitra izay ataony mpitandro ny filaminana manoloana ireo izay mini manakorotana saim-bahoaka eto amin'ny firenena io. Ny arantsika nahita tsara fanambara ho vaovao manakorotana saim-bahoaka no navoaky ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS ka nahatonga ilay didijadona nanalana azy tao amin'ny Canal Plus sy ny Parabole ary ny Star Times. Nolazaina fa manakorotana saim-bahoaka ny fandaharana miara-manonja ka anaovana izao atsonjay rehetra izao ny mpanentana ao aminy. Ny arantsika na io ihany koa fa nisy ny finiavana anentana olona amon'olona sy itorabato sy olom-bavam-bahoaka tao amin'ilay fandaharana izay manohitra ny fandaharana miara-manonja io. Izy zany no tena manakorotana saim-bahoaka eto. Iza no tena manakorotana eto amin'ny firenena. Iza ihany koa no mitarika olona ikorontana. Osa ampiatra lalàna ve ny tompon'andraikitra? Andrasany maro izany amin'izao fotoana izao. Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!